Anteny meheram-pirenena gouvernemanta efa ela no tokony roso tamin'ny fitsipaham-pitokisana ho isy teny irandrena solonyaiko. Fa ifampitsaranana no giazana vao hitsaka ny lalam-panorenana sy ireo fifanarahany iraisam-pirenena ho iraval manana marika. Tsy fifandanjany vola miditra sy mivoaka mitombona ny lazain'ny fanoherana hatramin'izay amin'ny fomba fiasan'ny mpitondra ho irakoto vaoriana. Faltafaraka aminao indray tombokilasy tombovavy ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Atezina ny arabany manasanao ampanajana sy ampitiavana anatraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny raharaham-pirenena mitaky ny sina fanadihadiana tsy miankina momba ny arabola manara-maso ny dolara tsirairay sy mamantatra ny mety ho fanodikodinana. Tsy maintsy atao izany fanadihadiana izany mba hanamarinana ny fampiasana ny miliara azon'ny Madagasikara tamin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI nanomboka ny taona 2024 raha ny fanambarana nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana androany. Ny fitohizan'ny famoaham-bola tsy misy mangarahara dia midika fankatoavana ny aizina sy ny fampahantrana ny malagasy hoy ny fanamafisany. Ny trosa iray miliara dolary Madagasikara nanomboka ny taona 2024 kanefa ny vahoaka malagasy mahantra no ny tamin'ny taona 1700. Fanampanazavana. Nahazo fampindramam-bola mihoatra ny iray miliara dolara avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena i Madagasikara hatramin'ny taona 2024. Natao anarenana ny toe-karenina, hanamafisana ny fitantanana ary arovana ny marefy izany vola izany. Kanefa ankehitriny, manitra kokoa no tamin'ny taona nahazona ny fahaleovantena ny malagasy ho ny filoha Ravalomanana marika tao anaty fanambarana ny taratasy nataony androany. Firenena tokana tsy ao anaty ady Madagasikara nefa mba nohony tamin'ny fahaleovantena ny fidiram-bola. Manapofy izany ny tarimarika, $7,700 ny arika-reny isam-batan'olona ny taona 1990 ary tafidina aty amin'ny $5,700 tamin'ny taona 2024. Efa mihoatra ny $7,100 malagasy miaina milatsaky ny $1,0 isan'andro. $2,700 amin'ny ankizy no mijaly amin'ny tsy fanjarian-tsakafo maritra ary manodidina ny 10 isaky ny zaza-teraka arivo ny fahafatesan-jaza. Tsy manana rano fisotro madio ny ampatelon'ny mponina ary mihoatra ny $1,100 amin'ny faritra eto amin'ny nosy no miaina fahatapahan-jiro matetika. Ao amin'ny fanabeazana, ankizy manodidina ny 2 tapitrisa no tsy ao anaty rafitra fanabeazana raha ny tatitra trany. Tsy mazava ny fifanarana amin'ny angovo sy ny solika. Tao amin'ny fatiantoka tsy akato amin'ny jirama $100 tapitrisa no very tao anatin'izany. Tsy fanomezana ity $1 miliara ity, trosa ary ny vahoaka no amerina azy amin'ny alalany etra mavesatra. Voahitsakitsaka ny fehezan-dalana momba ny mangarara ny teti-bola. Tsy mangarara ny fanampiana ara-bola sy ny trosa. Tsy norarahina noho ny tsy fampina vokatra sy sapaitenana ihany koa ny rafim-pitantanana sy ny ady amin'ny kolokolo ny taona 2024 ho ny fanamafisana ny filoha Ravalomanana. Mangony fotsiny tsy fisian'ny foto-kevitra fiarovana ara-tsosialy izay maika mampitombo ny fahantrana ny fanavaozana. Mifanohitra tanteraka amin'ny fenitry ny FMI ireo tranga ireo ho ny fanamafisana. Manao antsoavo ny sina fanadihadiana arabola tsy miankina na audit forensis manontolo izay manara-maso ny dolara tsirairay nampiasaina sy mamantatra ny mety ho fanodikodinana. Izany no atao dia mba hanamarinana ny fampiasana miliara nanomboka tamin'ny taona 2024. Tsy misy na dia iray dolara azo omena raha tsy misy mangarahara hoy ny filoha Ravalomanana marika. Ilaina raka izany ny famoahana ny fifanarahana momba ny angovo sy ny solika, ny famantaran'ireo tena nahazo tombony tamin'izany ary ny fanaraha-maso tsy miankina ny fampiasam-bola ny jirama. Miantso ny amin'ny tokony hanaovana laharam-pameana ny fiarovana ny mponina ka handefasana ny famatsiana ara-bola avy amin'ireo tetikasa tsy misy mangarahara ny tenany ho any amin'ireo tetikasa ho an'ny fahasalamana, ny fanabeazana ary ny fiarovana ara-tsosialy. $1 miliara ny voalaza nefa tsy misy famatsiana rano fisotro madio, tsy misy jiro, tsy misy fandriampahalemana, tsy misy fampianarana mendrika. Mbola mijanona eo hatrany ny trosa hoy ny fanazavana. Ny vahoaka malagasy no andoha izany ho ny fanamafisana. Ny fitohizan'ny famoahana vola tsy misy mangarahara dia midika fankatoavana ny aizina sy ny fampahantrana ny malagasy.
Latsakana tsy fatiantoka araboly i Madagasikara mihoatra ny vola lanin'ny fanjakana noho ny vola ampidiriny tamin'ny ehitra sy ireo fidiram-bola hafa nandritra ny enim-bola voalohany tamin'ny ity taona 2024 ity raha nambarany tahirim-bola iraisam-pirenena. Nanamafy izany ihany koa ny tatitra izay nataon'ny banky iraisam-pirenena fa mba raha mazava izany fa mikatso sy miozongozona ny fitantanam-bola ataon'ny fanjakana ary mitondra fanontania lalàna momba ny resam-pitantanana firenena amin'izao fotoana izao hoy ny antoko HVM Androany. Germain Mejanary, Taiziniana. Niotra tamin'ny vola voango ny fanjakana tamin'ny alalan'ny etra sy ny fidiram-bola anatiny ny fandanina nataony tsy araky ny fandaran'asa sy ny fanekem-bola voatondro amin'ny teti-bola nandritra ny tapany voalohany tamin'ny taona ity hoy ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Nanamafy ihany koa ny banky iraisam-pirenena fa mihoatra ny fandaniam-bola ataon'ny fanjakana raha mita amin'ny vola miditra. Raha ny zava-misy ankehitriny no jerena dia atao mifantoka amin'ny tetikasa fampisehoana ivelany toy ny lanonana goavana, foto-drafitrasa mamirapiratra sy fitetezam-paritra lavabe ny fitondrana raha mijaly ny toe-karena ifotony sy ny sosialy. Tsy mahagaga raha mitombo ny fatiantoka arabola satria tsy mifanaraka amin'ny tena zava-misy ara-toe-karena ny fomba fandaniana ny volam-panjakana hoy ny filoha nasionaly ny antoko HVM. Kely ny exécution budgétaire officielle zany hoe ny vola hita sora-bola tao anatin'ny loi de finance. Zay ny natonga ny olona nitaky an'le hoe mba jereo ihany aloha ny sao de misy amoarina le loi de finance satria hita fa misy fandaniana zay tsy hita ao anatin'le loi de finance. Fantatritsika nefa tao anatiny fa be da be ny olona menimenina zay nanao ny asa-panjakana ny tiako lazay ny tolo-mpanjakana reny no tsy voalovola. Nefa mbola tsy ampy ihany ny enti-manana andoavana ny reny. Farany ity fanjakana ity dia ity firenentsika ity dia hiditra amin'ilay insolvabilité. Raha tena androany ny ajanona ilay izy dia hoe reto aloavy ny trosan'ny olona sy reto ny vola miditra satria misy an'izay zany hoe maninona ny vola miditra no kely kokoa noho ny prévision napetraka na nanao sarotsarina chiffre tarehimarika fotsiny ny mpanao ny teti-bola hoe tratranay io e fa rehefa misy récession ozy izy ny fitenenana miena ny asa atao famokarina eto amintsika mijaly ireo orinasa tsisy jiro tsisy rano ny insécurité dia miena zany ny fihodikotonan'ireo dia miena ho azy ny hetra voary anatin'ireo. Miampy an'izany koa henontsika matetika amin'ny conseil des ministres fa misy foana ny amena pahany hoe afaka tsy mandoa ny ataoko hoe ireo sarany eny amin'ny douane sy ny sisa ny entana miditra ampidir'ny fanjakana ohatran'izany zao io téléphérique io. Fa 3-4 an'izay amin'ny fandaniana mbola namorona toeram-pamokarana anankiray indray zao raha toaka hoe toeram-pamokarana raha tsy rendrarendra ny téléphérique izay fenoan'ny fanjakana amin'ny vola satria fatiantoka lehibe io. Tsy nahita an'izany ianao tany loi de finance hoe mitombo indray zany ny subvention atao amin'ny fanjakana amin'ny gasoil sy ny mpiasa sy sisa satria namorona an'io téléphérique io. Tsy mahita an'izany ianao reny zany le fandaniana tsy hita hoe napetraka tao anatin'ny vinavina zay natao. Aiza marina no alehan'ireo volalany mihoatra ny fidiram-bola. Inona avy ny vina entitra isorohan'ny fanjakana ny fitombony ity fantiantoka amin'ny tapany faharoa amin'ny taona. Misy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka ve ireo fandaniana sa tombony ho an'ny olombitsy akaiky ny fahefana ihany ho iatrany ny fanontaniana mipetraka. Za tsy laza hoe tsy maizy fa fomba fitantana mihitsy zay tsy fanarahan-dalàna zay satria zany tsy fanarahan-dalàna ne zany. Rehefa napetraka ao izy ety vola miditra mety azo lazavaina hoe tsy ampy le vola miditra. Azo azavaina zany zay efa misy nresahako teo. Miena ny activité économique eo amin'ny firenena miena zany ny satria ny vola miditra fanjakana ny any amin'ny douane sy ny sisa sy ny impôt alohantsika tsirairay avy ny orinasa na ny olona miena zany ny mampidi-bola eto amintsika. Nefa ny fampiasana azy mbola tsy hita ihany koa sady tsy any amin'ny lara-pahamehana no ampiasaina amin'ny zavatra tsy ao anatin'ny lalàna. Anazy ny fahefana afaka hiteny izy hoe tsika rangaha dia ho any amin'ny volana fa apetra ao anatin'le budget le izy dia 8 eo fa tsy zakan'le budget anao. Fa izy tsy manao an'izay fa dia amboarimboarina ilay izy. Zay ny lazaiko indraindray lay mantany mantsy ianao hoe ahoana moa zany lay hoe ny vola tsy ampy ve sy ny sisa mety takonany amin'ireny fonds souverain reny, mety takonany amin'ny fonds spéciaux any, mety takonany amin'ny fampiasana zay tsy anatin'ny budget zay dia lany any le vola nefa efa kely miditra satria tehirizany tsy menimenina zao amin'ny hetra. Samy menimenina daholo. Rariny ve sa tsy rariny fa menimenina aloha ny olona dia nakaiza ary lehetra. Manamarina ny AIA efa nisy hatry ny ela amin'ny fomba fitantanan'ny mpitondra any Madagasikara ny tatitra nataon'ny FMI.
raha tsy misy fiovana stratezika aingana sy entitra eo amin'ny sehatra arabola sy ny politika mpanjakana dia tsy lavitra ny fidiran'ny Madagasikara indray amin'ny troso sady tsy voafehy sy ny fanerena avy any ivelany ho iatrany ny fanazavana. Mahakasika ny raharam-pirenena izay nogiazan'ny fahefana mpanatanteraka no hitsakitsahana ny lalam-panorenana sy ireo fifanarahana efa nekena teo anatrihan'ny sehatra iraisam-pirenena momba ny fahaleovantena ny fahefa-pitsarana nandritra ny fitondrany Andry Rajoelina ho ny taratasy misokatra nalefa ny filoha Ravalomanana marika tamin'ny filohan'ny SADC androany. Tranga izay melohana tanteraka ary antsona ny mpitondra hijoro sy laza famarinana amin'ny vahoaka sy ny fiarahamonina iraisam-pirenena. Fanampanazavana. Nilazy Andry Rajoelina nandritra ny fihaonany tamin'ny filan-kevitra ambony momba ny fitsaranana ny Conseil supérieur de la magistrature ny 8 septambra lasa teo fa mbola tsy nisy fidirana tamin'ny raharaham-pitsarana ary nanamafy fa tsy tokony nisy mihitsy ny fidirana fahefana mpanatanteraka any amin'ny fanapahan-kevitry ny mpitsara. Mifanohitra tanteraka amin'izany ny filazanjany nefa ny zava-misy ho ny filoha Ravalomanana raha nandefa taratasy mivantana amin'ny tiers personne SADC ny tenany. Milaza mazava ny 7% amin'ny lalam-panorenana malagasy fa mahaleo teny tsy miankina amin'ny fahefanam-panatanteraka sy ny fahefanam-panao lalàna ny fahefan'ny mpitsara. Mampiseho anefa ny zava-misy fa ny filan-kevitra ambony momba ny fitsarana izay tokony hiaro sy hiantoka ny fahaleovantenan'ny mpitsara dia mba ny fiahian'ny mpanatanteraka mivantana. Raha maro no maneho mazava fa misy tokoa ny fidiran'ny fahefanam-panatanteraka amin'ny fitsarana izay mifanohitra mivantana amin'io 7% io, isan'izany mahakasika ny raharaha fanapoizinana ara-tsakafo izay ny filoham-pirenena mivantana no nanao fanambarana tamin'ny fahitalavim-panjakana nilaza sy nanondro anaran'olona voaroroy ho navandoza kanefa tsy mbola nisy fanapahan-kevitra ara-pitsarana. Tsy mijano eo fotsiny fa tao ihany koa ny raharaha fikasana hanonga-panjakana na coup d'état manqué tamin'ny taona 2022. Olona 20 no voaheloka tamin'ny sazy entitra taorian'ny fitsarana maizina sy manjavozavo izay voatsikera mafy hatrany ivelany no ny tsy fisiany fahalalana ara-pitsarana sy fanitsakitsahana ny zo fiarovatena ny rovoapanga. Voatsela ihany koa ny raharaha Boeing 777 mitondra ny taratasy fahazon-dalana avy amin'ny Madagasikara lasa tany Iran miaraka amin'ny fankatoavany aviation civile eo ambany fiahian'ny fanjakana malagasy. Mbola tsy nisokatra ny raharaha ara-pitsarana na dia mety hanohitona ny fifandraisana iraisam-pirenena azy izany ho ny fanamafisana. Ampiasaina ho fitaovana ho famotehana ara-politika ihany koa ny fitsarana ho ny fanamafisana. Voalohany amin'izany ny fandrarana sy fisamborana ny mpanohitra amin'ireo hetsika ara-politika sy fihetsiketsehana samihafa izay ambara ho fivoriana tsy ara-dalàna ary mamoaka vaovao diso raha tsy laza fotsiny nandritra ny fifidianana ny taona 2022. Faharoa ny fanasaziana sy fanenjehana mpanao gazety tsy miankina no ny famoahana vaovao tsy marina izay verina fa manohitona ny fahalalana amin'ny teny araka ny tatitry ny Reporters sans frontières sy ny komity ho fiarovana ny mpanao gazety. Fahatelo ny fanaovana tsindry ny mpitsara. Manamafy izany ny fanambarana sy tatitra avy amin'ny sandikany mpitsara eto Madagasikara izay nilaza ny fisiana tsindry sy fanerena azy ireo. Misy avy hatrany ny fanasaziana sy famondra-toerana ho an'ireo izay miaro ny fahaleovantenany. Raha mahazo tombontsoa aingana eko kosa ireo manaraka ny toromarika ny mpitondra. Ireo rehetra ireo dia manampitrotraka ny tsy fahombiazana sy ny fahalemen'ny rafitra ara-pitsarana toy ny tsy fampiny mpitsara ny ambanivohitra. Mampanahy ny zava-misy satria mpitsara iray na roa fotsiny no misahana-ponina ny tapitrisany ka manakana ny fikirakirana ny raharaha-pitsarana hitovy-tantana. Nanamarika ihany koa ny komity momba ny zon'olombelona amin'ny firenena mikambana fa miha-mahery vaika ny olana momba ny famonjana ara-drariny. Misy amin'ireo voafonja no misazy sy mijaly mandritra ny taona maro tsy misy fitsarana. Tsy manderaka ny tokony ho izany koa ny fitsarana avo na ny haute cour de justice no ny sakana avy amin'ireo maranoisy eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Notsipihin'ny filoha teo aloha marika Ravalomanana ihany koa ny famonjana tsy ara-drarina ny Jean Lus izay voapanga ho niditra nitsokosoko tao amin'ny tranokala ny Seny. Tao ihany koa ny fisamborana tsy ara-drarina ireo nijoro tamin'ny tsika fotsy ary ny tanora iray izay voasazy no ny fanaovana pouce vers le bas teny bypass. Manamafy izany ihany koa ireo fanamariana iraisam-pirenena samihafa toy ny Freedom House izay manamarika tamin'ny taona 2022 fa mora very no ny tsindry politika sy ny kolokolo ny fitsarana malagasy. Nitsikera ihany koa ny Amnesty International ny amin'ny fitsarana amin'ny tanila tsy ara-drariny manitsakitsaka ny zo mbola tsy mameloka. Ary ny fanamarian'ny département américaine tamin'ny taona 2022 izay nanasongadina ny fampiasana fitsarana ho fitaovana amin'ny fanerenan'ny mpanohitra ary nisy fisiany fepetra manan-kery amin'ireo raharaha kolikoly. Mampiseho fitaka sy fahadisoana goavana araka izany ny fanambarana nataony Andry Rajoelina ny 8 septambra lasa teo ho ny filoha Ravalomanana. Tsy ambara fotsiny ny fahaleovantenan'ny fitsarana fa ampiariny.
nogazan'ny fahifanam-panatanteraka no itsakitsana lalam-panorenana sy ireo fifanarahana efa nekena teo anatrehan'ny sery iraisam-pirenena nandritra ny fitondran'ny andrajoely na hoy ny fanamafisana manameloka tanteraka toy zavatra eo raka izany ny filora valimanana amin'ny mafiloam-pirenena teo aloha azy ary miantso amin'ny fahamarinana sy ny fananjana ny fitsarana amin'ny vahoaka sy ny fiarahamoniny iraisam-pirenena. manoloana ny fitombon'ny fitarainany vahoaka malagasy amin'ny lafiny sosialy dia mipetraka ao ady hevitra ara-politika lehibe ny tokony andraisan'ireo solombavambahoaka andraikitra amin'ny alalan'ny fitsopaham-pitokisana. Maro no mihevitra fa ity fitaovana ara-dalàna ity no tokony ampiasaina rehefa tsy mahavita manatanteraka ny asany tsony ny governemanta. Ohatra goavana tokony ho alain'ny solombavambahoaka tahaka nasehon'ireo parlemanta frantsay ireny ho ny solombavambahoaka sy teny irandrena solonyaiko androany. Tadibavaony Germain no menjanary eo amin'ny sariny taiziny. Azony antenimera-pirenena atao ny maneho ny tsy fankasitrahana ny andraikitry ny governemanta amin'ny alalan'ny latsabato fitsopaham-pitokisana araka ny voalazany andininy fahatelo amby zato ao amin'ny lalam-pandrenana. Midika izany fa manana hery sy fahefana anombana ny fahombiazana na tsia any fitondrana ny solombavambahoaka. Raha ilaina afaka manolotra fitsopaham-pitokisana izy ireo ka raha lany amin'ny ankamaroan'ny mpikambana izany dia miala amin'ny toerany governemanta manontolo. Manoloana zava-misy ankehitriny tsy zoviana intsony fa miamafy ny olana ara-tsosialy, fantrana lalina, tsy fisihany asa, fiakarany vidim-piainana, tsy fandriam-pahalemana any ambanivohitra sy antanàn-dehibe ary ny fikorotana ny fototra fitrasa. Raha toka hita fa tsy mahavaly ireo filana fototra ireo intsony ny governemanta dia mahazo mandray fepetra ny antenimera-pirenena amin'ny anaran'ny vahoaka. Ny olana eto anefa dia betsaka amin'ireo député no tsy mahafantatra io andraikitra napetraka tamin'io hoy ny lehibe ny fanoherana eo anivony antenimera-pirenena. Fantanina mipetraka amintsika vahoaka malagasy mahomby ve ngareotra mahomby ve tsay tena mipaka any amintsika ve any amin'ny vilanitsika ve ny asan'izao governemanta zao. Iza no masamy teny androany fa mandroso Madagasikara, iza no masamy teny androany fa milamina ny fiaina. Io ara na resaka délestage mitomba amin'izao fotoana zao. Raha izahay solombavambahoaka avy amin'ny fanohy tsy misy fanontaniana tokony hapetraka zany zavatra zany ary ny lalam-panorenana no mametraka zany zavatra zany. Fa betsaka ireo pro fitondrana no tsy mijery ny fahorian'ny vahoaka, no tsy mahafantatra ny zavatra ny sorata ny lalam-panorenana, tsy mahafantatra ny fahefana nomenanay. Eo ny olana fa izahay solombavambahoaka fanorenana dia mahatsapa zany tena dofotra mirindra ny firenena. Amin'izao toedra raha misy eto Madagasikara izao dia zava-dehibe ny fahatsapany solombavambahoaka fa anana ny fahefana sy andraikitra ara-dalàna anova zavatra rehefa tsy mandeha amin'ny laoniny ny fitantanana ny firenena. Afaka hitondra fanantenana vaovao an'ny vahoaka malagasy ny fitsopaham-pitokisana raha ampiasaina ampitandremana sy amin'ny fomba entitra. Zay ny tokony handinihana niny lettre de tension iny. Tsy diso izahay raha nanohatra an'io loi de finance satria fantatray fa tsy zaka ny vahoaka androany rajoely tamin'ny fionana tamin'ny FMI tamin'ny fakomaly be iny vao ny teny hoe tena tsy zakanay les conditions rehetra. Fa nga FMI nanao les conditions, ianao no nanao engagement ty zavatra ataonay fa izahay tao amin'ny fanoherana no ny tena tsy zaka ny vahoaka malagasy le izy. Zao izy voataitra hoe marina ihany zany le tenen'le mpanohatra, marina ihany le nambaran'le député tsy maro anisa reo. Zao izy voataitra hoe tsy mety le izy ary hivory zahay atoato dia mbola ambaranay fa dia tsy mety mbola hoentina andao hiverina tsika andinga ty engagement nareo ty fa tsy zaka ny vahoaka malagasy io engagement io. Nanohatra mihitsy ny tenanay tamin'iny loi de finance iny be de be reo taxe hita hoe mbola tsy zaka ny vahoaka malagasy. Am'izao tena fantrana mianjady amin'ny vahoaka malagasy. Eo amin'ity andinin-dalàna ety hatrany dia milaza fa tsy azo raisina nefa ny tolo-kevitra toy izany raha tsy ny antsasaky ny mpikambana ao amin'ny antenimera-pirenena no manao sony azy. 8 ora aorian'ny fametrahana ny tolo-kevitra ho tapahiny vao azo atao ny latsabato. Io no sakana anarenana ny fiainam-bahoaka ho hiatrany ity député ity.
Mila manangana rafitra vaovao ifanarahany ny mpitondra sy ny mpanohitra ho ny vondrona teletony panorama antanimena ary médiation active et inclusive androany ahafahana manavitra ny firenena. Nambaran'izy ireo fa mila mpandeferina ny ampo-politika ka omena sehatra ny fifanankalozakevitra satria manitra loatra ny vahoaka ka ilaina ny vahaolana iombonana. Tanjony dinika sy ny hetsika ataony PAM ny ananganana gouvernemanta vaovao teny Irana amin'ny fanarenana izay hitokisany vahoaka sy ahafahan'izy ireo anjara feno amin'ny fanavota amin'ny pirenena. Narcisse Karazafy ny aritanjona no mitatitra ny antsipirim-baovao. Amin'ny fitondrana sy ny fanoherana ny vondrona telotota dia ny panorama, ny vondrona antanimena ary ny médiation active et inclusive mila mpandeferina ny ampo-politika ho ny fanazavana ahafahana mikaroka vahaolana entina mamaha ny olana misy eto amin'ny firenena. Mahantra loatra ny vahoaka malagasy ho ny fanazavana ka miantso ireo manatalenta samihafa hivondrona mba hikaroka vahaolana mifandraika amin'ireo aretina samihafa mamboatra firenena. Zay atao mpama zany, zay ny ndraiky teny. Tsory eto vaovao zay miezaka miantso ny tsirairay miangavy ndore mba hifanatona fampirisaka ary tsy mila vahiny avy any velana anao an'izany ohatra ny hitantsika taloha reny fa tsika malagasy ihany nanao an'io fa mino fa ahitantsika vahaolana amin'ny problème maro samihafa voaresaka tokony akoatran'izay fampianarana zany zay ohatra ny sambatsapa ihany aloha mahita fa nendray nareo mpamaky Facebook sy ny sisa dia be le diso zay moa zany génération taloha tsy dia ohatran'e fa ohatran'ny mba tsaratsara ihany le fa ohatran'ny misavatra fitongana kely any zay tokony amboarina zany areny amin'ny sehatra maro samihafa zany samy maheno ke ny olona tsika samy maheno daholo ka le hijery tazana fotsiny hoe tsy anao tsy hitondra vahaolana amin'ilay izy ohatrany tsy mety fa zany akory matsy fa ty fivorianandroany ty zay namoana reto fehi-kevitra zay navoaka io fehi-kevitra tokony efa mivoaka tamin'ny le fivoriana Saint Michel io fa tsy vita naka fotoana tsara zay na mitipitina ka tsy hoe nitapahana tao io fa fijerinay tao raha nieniny etiste ny ary zay dia ohatrohatran'izao zany le zavatra mivoaka. Tanjon'ny vondrona telotota ny ametrahana rafitra vaovao eken'ny rehetra dia ny fananganana gouvernemanta vaovao teny Irana amin'ny fanarenana atongavana amin'ny tena fanovana sy fiovana marina eto amin'ny firenena akanana ny vahoaka fitokisana sy andraisana anjara amin'ny fanavotana ny fireneny. Dia tsara ngamba raha ohatra maka fotoana kely zany ifandinika ahitsy zay tokony ahitsy dia raha ilaina zany dia misy gouvernement iarahana ahafahana zany miaraka mitondra n'le vahaolana zay ny le izy ka raha zao anao tonga dia hoe iova ve ny constitution na iova ve zao tsy anjaranay teny an'izany fa le olona be deaibe zay hoatsona zay efa be deaibe nefa mamaly an'le antso ho hitanareo ihany tohiny fa ny ankavianay zany na ny amin'ny fotonara na ny aty amin'ny tsy mbola fotoana reny zany ny fananjona fanakalo ihany dia ndao aravina zany le hevitra ndao iarana mandinika zany dia raha ilaina raha mamety azy zany dia fanjakana iombonana azo atao ohatra nefa manaikinaiky an'izay zay ny hitanay fa mbola hitantsika eo ny tony fa mbola fandoina zegny zao niresaka aminareo dia hitantsika eo miandala fa mety andeha malakilaky an'le izy. Ankevitra voaraina andritra ny famoriana ireo mpisehatra ara-politika rehetra natao tamin'ny 1 Aogositra 2024 teo ny fanambarana nataony vondrona telotota androany mbola ho avokoa ny dingana manaraka amin'ny fampiavana pirenena ka sain'ny PAM atao raha ny fanazavana trano. Lafim-baovao hafa kosa indray nipoitra indray ny fampanantenana 500 megawatt manoloana ny olona ny Diramaito Madagasikara. Tsy tokony atao resabe ny famahana ny olom-bahoaka fa mitaky vahaolana maritra ho ny tale jeneraly ny House of Madagascar androany. Nambarany ihany koa fa tany Inde ny fototra sy ny kojakojana ireo milina nampanantena ny fanjakana famahana ny olana delistage. Ny magaga nefa dia orinasa frantsay no kitian'izany raha ny nambarany hatrany. Germain no mezanary Taiziniana. Nankataovana tao amin'ny filan-kevitry ny ministra ny alarobia 10 septambra lasa teo
ny fitaterana ireo bloc moteur avy any Tomasina Iazo anambohy manambola ananganana ny topiarinaratra mandeha amin'ny asoloka amokatra 500 megawatt. Nolazaina fa efa andalam-pamaranana ny dingana teknika ka anisan'izany ny fanamafisana ireo tetezana amin'ny lalam-pirenena faharoa. Afaka 2 herinandro eo no anomboka ny fitaterana ireo fitaovana vaventy sy saripady ilaina amin'ny fananganana izany tompam-pamokarana herinaratra izany avy any Tomasina Iazo anambohy manambola Antananarivo. Ny Indiana no tena mahafantatra ny momba ireo milina ireo, kanefa isika andany vola amina orinasa everina ho tsy mahafantatra loatra ny fikojakojana sy ny fanamboarana azy koa ny fanazavana. Tany Bangalore zany izy io, tany zany any Bangalore moa zany de société maro ny usine any Bangalore ny société resaka textile zay mampalaza ny Indiana zany. Tany Bangalore izy io nampiasaina ary lourd nampiasaina tamin'izy io. Zay zany maha économique azy. Dia tamin'izany fotoana zany za tsisy nidirako moa le fampirarana tamin'ny fanjakana tamin'izany fa fantatro fotsiny hoe zareo zany reo société miara-miasa amiko reo zany no manao suivi sy manao maintenance an'izy io. Dia mahafantatra tsara zany ny problema ka zay fotoana izay zay nijanonan'izay zay nipetrahan'izay fotoana ela zay zay tsy nampiasana an'izay de tsy maintsy misy jure io mialatsiny am'le fiteny baiko. Ka zay zavatra zay mety anahirakirana raha nanantona ny collaborateur ny monsieur le ministre moa za de ny valiteny azoko de hoe frantsay société frantsay no mitantara an'izy ao iresaka aminy venao de raha ny société zay mahafantatra io groupe io zany no tonga hoe 3-4 ihany ngetra zareo de mampianatra amin'ny malagasy maninona mandany vola tokony tsy andany vola ary raha zareo ihany koa ny tonga teto de ainy manao détachement io mitona an'io tsikelikely tamatavy hitanà de tsy nila nanansato io fa elo io velona ary ny pièce zay ampiasaina amin'izy io zareo fantatrareo moa fa ny indienne efa lasa lavitra amin'ny teknôlôjia ka afaka zareo ihany koa afaka manamboatra an'le pièce io tsy hoe marika frantsay na allemand de hoe hitantsika akaikikaiky marika Finlande zany io groupe io ka lafo be ny vidy pièce origine amin'ny Finlande sady efa dépassé le izy fa misy centrale d'achat afana zany mividy zay milatsaka any amin'ny 400 any mividiny. Raha jerena ny zava-misy dia efa fomba fanao ny fitondrana rajoelina ny mody manao fihetsiketsehana sy fivorovoriana rehefa mamay ny délestage fa tsy izy izay vokany. Tsy voaomaly sy afaka omaly no nanaovana serasera raha tsy ilaza afa-tsy ny hoe oetsena avokoa ireo mila mandeha solika ka tsy isy délestage amin'ny ora fiasana manomboka amin'ny ora maraina ka hatramin'ny 10 alina. Ny dianina ka ny andekaleka ny volana janoary 2024 fa ho foana afaka enina ka hatramin'ny 9 volana ny délestage. Ny fampanantenana sy nanomezana fepotona momba ireo parka solaire 740 manerana ny nosy. Tsy hita izay vokany hatreto na ity 500 megawatt ity aza efa maro ihany izay serasera natao izay andrasana ny toyny eo amin'ny fiainam-bahoaka. Mifandraiky amin'izay vaovao izay ihany manimba ny asa sy miteraka fahasorenana ho an'ny mponina ny fatapanjiro sy rano lava reny amin'izao fotoana izao ny bentanana ny Alasora Djimir Andriantsoa efa antonany maro no tsy nisitraka rano intsony ny fokotany 4 amin'ny commune no ny tsy fampy ny famatsin-drano kanefa ny Jirama mbola mampiditra mpanjifa vaovao ihany. Mila hijerena vahaolana maika eo ny fanazavana ny olona ny jiro sy rano io amba tsy teraka fatezerana amin'ny vahoaka toy ny tranga omaly teny antoerany taty-pavao Narcisse Karzafy sy ny Artanjona. Tsy mifanaraka amin'ny lamina petraky ny orinasa Jirama ny fatapahan-jiro etỳ amin'ny faritra Alasora sy ny manodidina ho ny bentanana ny commune Alasora miantso ny tokony hanajana ny lamina napetraka mba hahafahan'ny olona mandamina ny asa mifandraiky amin'ny herinaratra ka tsy hahatonga fahasosorana ho an'ny vahoaka ho hiatran'ny bentanana. Nefa ny lamina napetraky ny Jirama zany raha any amin'ny tambatotra serasera dia tokony hoe amin'ny 9 alina ka hatramin'ny 10 alina no tapaka nyty Alasora. Dia nefa ivelan'ireo ora zay omeny Jirama tokony hatapahan'ireo dia misy ny fahatapahana. Zay le tena manahirana zany na ety amin'ny commune ara zany amin'ireo olona zay tonga manao raha ety dia lasa miverim-potsiny indraindray satria tapaka ny jiro. Eto zany dia miangavy ny Jirama rehefa hoe anao ny fandaminana dia mba le fandaminana apetrany no tokony ho arahana. Amin'ny fomba ahoana moa zany no tokony hanarahany mpanjifa
ny fandaminana raha ny jirama zay manao le fandaminana raha tsy manaraka anazy a rehefa mba hapetraka le fandaminana dia amin'iny ny olona zany mba afaka mba manararoatra hoe eto zany ny ora tokony anaovana ny asa ao anatin'ny fandehanany jiro. Mahakasika ny rano kosa dia fantaonany maro no tsy nisitraka rano fisotro madio ny fokotany miisa 4 ao anatin'ny komuna no ny tsy fahampin'ny rano vokarin'ny jirama ho iatran'ny faneho-kevitra na dia eo aza izany tsy fahampin'ny vokatra izany dia mbola mampiditra mpanjifa vaovao hatrany jirama no ireo antondreo dia zara raha misitraka rano ny ponina ity antoerana ka manao antsoavo ny tadavana vahaolana ny be ny tanàna. Nefa ny komuna Lasora zay nividy camion mitatitra rano isan'andro amin'ny vahoaka miverina 120 na 120 any amin'ny 10 metatra cube hatramin'ny 80 metatra cube isan'andro no taterina ary mbola tsy ampy azy zany. Izao tsika zao hiditra ao anatin'ny maitany. Amin'ny fomba ahoana zany no ahafahana mbola mitatitra rano misimisy kokoa an'ireo vahoaka ireo satria ny zavatra misy dia zao misy rano misy quartier zay tonga ny rano tamin'ny 2 volana 2 volana lasa manomboka tsy tonga ny rano tsony amin'izao fotoana izao dia ehitatra zany ilay tsy fahatongavan'ny rano ny tokantran'olona dia hitombo zany ny filana. Ahoana ry jirama, ahoana ry fanjakana no hiatrehana sahady dia zao ny maitany fa tsy rehefa tsisy rano zay vao andeha hikoropakatsika rehetra dia andeha hifanometsiny eto ny samy tompona andraikitra. Fa zahay ety amin'ny komina dia mahita fa hiamafy ny tsy fihindrano satria ny tokantrano izay tonga ny rano amin'izao fotoana izao dia mety tsy tonga ny rano tsony afaka 2 volana na afaka 3 volana. Gouverner c'est prévoir ahoana no atao dian'izao mba handaminana n'izay zavatra izay. Nidina an-dalambe moa ireo ponina tety Lasora omaly no ny fahatapahan-jiro sy rano lava reny. Tsy zaka intsony ny zava-misy hoy izy ireo. Matetika anjiro aty zany isan'andro matetika tapaka foana fa le ora tapahany fotsiny tsy voafaritra hoe isaky ny afiry. Indrindray le izy ohatra hoe tapaka ohatra hoe tapaka amin'ny 6 dia amin'ny 6 sasany indrindray adiny 2 vao miverina arakaraka le izy. Indrindray misy amin'ny atoandro fa mandeha kely dia tsy moramora raha no ato an-trano. Fa mba manentana ny tompona andraikitra mba hijery akaiky an'le izy fa mijaly be zay zany miasa tena dia tena mijaly be eo amin'le jiro aloha voalohany indrindra dia zay zao manao eskimo dia le tapaka foana ny jiro dia lasa potika tena lasa ohatra mifotaka le eskimo nefa ny alaina ohatr'inona dia tsisy tombarotra zany fa faty antoka be le izy. Ohatr'izay koa ny rano mba manentana zay mba jerena akaiky le jiro sy rano ty aminay. Zava-miseho maly zany leobe le ponina satria mandeha kely le jiro dia tonga dia tapaka dia mandeha kely dia tapaka dia lasa manimba zavatra be da be le izy dia farany le izy ohatranay nandeha dia be tsy mijalona tsony tsy miverina tsony dia zay na tonga ny olona tonga dia nikomy be zany amin'le izy efa leobe le olona. Faritra maro no tratran'ny fahirano sy fahatapahan-jiro amin'izao fotoana saika nitondra takaitra avokoa ireo toerana rehetra na andrenivohitra na ireo komuna manodidina n'Antananarivo fa indrindra ireo any amin'ny faritany. Iverenantsika ny vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena fahefana avy amin'ny vahoaka sy ho an'ny vahoaka ny demokrasia. Ny vahoaka no manapa-kevitra sy manara-maso ny fitondrana, manaja ny demokrasia ny firenena iray rehefa manome lanja ny fahalalana mitendry, mifidy sy mihevitra araka ny tokony ho izy. Na dia ho aza ny ezaka ataon'i Madagasikara, mbola maro ny sakana manakana ny fivoaran'ny demokrasia marina eto amin'ny firenena. Fanadihadiana nataon'ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sariny ny Artanjona. Fanjakana ety ny vahoaka sy ho an'ny vahoaka ny demokrasia marina, izany hoe ny vahoaka ny tompony fahefana ary ny vahoaka ny tompony teny farany hoy ny mpandinika fiarahamonina Gérard Ramamampianina. Midika izany fa ny fahefana rehetra dia avy amin'ny vahoaka ary izy ireo no manangana sy manara-maso ny rafitra mitondra ny firenena, manaja ny demokrasia ny firenena iray rehefa manaja ny fahalalahana miteny, ny fahalalahana havana, fahalalahana misafidy izay mpitondra mety aminy. Ireo rehetra ireo dia mariky ny fanajana ny asin'ny maha-olombelona. Tokony tsy hisy faneriterena ara-politika na ara-pivavahana na ara-pieritreretana ary indrindra anaty fanajana sy fiarovana ny zon'ny tsirairay.
démocratie zao moa efa lasa hirahira resadresaka eny amin'ny fiarahamonina moa zany indrindra amresaka hoe firenena fomba fitondrana ankiray oentina hoe mitondra firenena manome lanja manokana ny vahoaka ho atsika malagasy moa zay mihitsy hoe fanjakam-bahoaka zay izy fanjakana etim-bahoaka ny tena dikan'izany hoe ny herin'ny vahoaka zany no anorenana ny fitondrana ny firenena ny fahefam-bahoaka no anorenana ny fitondrana firenena ka miaika amin'izay vahoaka izay ny fametrahana ny lalam-panorenana amin'ny alalan'ireo solom-bahoaka ao anatin'izany ametrahana ny lalàna mba hisinjany hoe fahalalahana sy fahafahana mba hahafahana miara-mandray andraikitra ao amin'ny hoe fampandrosoana izay ny tena isan'ny ngeza be indrindra ao anatin'ny démocratie zay hoe fahalalahana izay resaka fahalalahana fa mialohan'izay nefa zany tsy maintsy manaja ny hason'olombelona ianao ny dignité an'ny olombelona zany anisan'ny tena ilainao zany fahefana ho an'ny vahoaka ny démocratie ka mila hajaina isan'izany ny fahafahana mifidy ho kosa ny tanora aminah ny famaritana ny atao hoe démocratia dia rafy politika izay eo ambany fahefan'ny vahoaka izany hoe ny olo-pirenena tsirairay zany dia tokony samy manana zo fitondra ny firenena satria anatin'ny démocratia misy ny atao hoe fifidianana dia aminah raha eto Madagasikara misy ny atao hoe démocratie. Isan'ny fanajana ny démocratie ny fahaizana manasaraka ny fahefana mpanantanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna ho hiatra ny Gérard Ramamampiona isorohana ny fanapara-pahefana ny fisaraha-pahefana ary azona antoka fa samy manao ny asany araky ny lalàna ny sampana tsirairay. Fifamenoam-pahefana ao anatin'izay mba isin'izay fifamenoam-pahefana izay nefa dia tsy maintsy mipetraka ny atao hoe fitsinjarana fahefana koa zany zay hoe séparation fisaraha-pahefana angamba ny tena tokony zany ny tena mametraka ny atao hoe démocratie misy ny fahefana mpanao lalàna misy ny mpampiatra lalàna misy ny mpananteraka dia misaraka tsara kosa fa mifameno miara-miasa ho amin'ny tombotsoa n'le vahoaka zay le hoe fahefana izay foana zany tena resaka ngeza be eo miainga any amin'ny vahoaka ary hampindramina olona ao anaty fehim-potoana mazava tsara hoe ao anatin'izao tiany amin'ny filoham-pokotany tiany amin'ny bentanàna tiany amin'ny filoham-pirenena zay le famaritana tsara zay famindrana-pahefana zay koa tena manambara ny démocratie misy démocratie ve ataontsika hoe efelabe tsy ataona zany république démocratique Madagasikara efelabe tsy tamin'izany amin'ny alalan'le resaka fa ataoko hoe za mahita hoe mbola apahany ihany mbola hoe miezaka tsy hamana be vola io koa manko tsy maintsy hoe hianarana sy hiainana ary hibeazana ny démocratie zany indrindra ho antsika aty amin'ny tany mantra asiantsika miainana io nefa ndraindray izy io lasa fanararotana fotsiny zany ny démocratie ndraindray hoe omena zao démocratie dia lasa ndraindray izy lasa mivily lalana fa valony démocratie dia ny fampanjakana ny herin'ny vola dia zany izy ka rehefa ny vola ny manjaka dia lasa tsy manjaka zany vahoaka no dikan'izanyko dia zay no zavatra tiako resahana hoe lasa ny vola no manjaka na le vahoaka tokony aneo ny safidina malalaka ary dia lasa tsy maneho ny safidina izy rehefa eo koa ny fahantrana lalina dia tsy azo iainana tsara koa ny démocratie. Miezaka manabe sy mamolavola vahoaka démocratique Madagasikara saingy mbola lavitra ny lalana satria mbola maro ny sakana manohitohina ny maha-démocratique any Malagasy ny 15 septambra moa no andro maneran-tany ho an'ny démocratie. Mampanay ny fomba entin'ny fitondrana ankehitriny mikasa ny anova lalam-panorenana ahafahan'ny filoham-perinasa miroso amin'ny fotoam-piasana fahatelo hoy raha miara-manana Jean-Pierre filohan'ny antoko Front de Libération Nationale nambarany fa tsy misy mangarary ny fitantanam-bola mpanjakana sy ny fandanim-bola ao anaty teti-bola amin'izao fotoana izao no ireo antony ireo dia ny homafisiny fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy intsony ny raha rahampirenena ka mila mandinika sy mijery akaiky ny fitondrana sy mijery akaiky ny fitondrana sy ireo mpiara-dia amin'ny fanadihadiana. Tsy vao izao no hita ny fanirian'ny mpitondra fanjakana anitatra feptom-piasana fa efa tamin'ny taona 2024 ny fomba hitondrany azy no mampana amin'ny tindray mitoraka ity ho ny mpanao politika ara-miara-mianana Jean-Pierre na hiada filohan'ny antoko politika Front de Libération Nationale satria anitsaka ny lalam-pandrenana na ny voamera maleo tena misana ny fifidianana na ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana dia hita fa samy piray tsy kombakomba amin'ny filohamperinasa tao amin'ny fifidianana rehetra izay natao ka voafandrika ny
fahina izay manosika ny filohan'ny perinasa anoho ny fempitom-piasana vahatelo. Sy ny fanireo olona miaraka aminy mbola itoizany amin'ny 3e mandat 4e mandat 5e mandat dia tsy vao izao no nilazana an'izany fa efa tany amin'ny taona 20 tsy mahagaga izany ary ho an'ny mpanao politika izany dia mandeha ho azy satria zay ny fomba ahafahany hoe miakapany an'le pouvoir zany izay no ataony fa ny fomba hitonany azy no mety hanahirana kely atsika satria ny lalam-panorenana zay nataony dia mandrara azy tsy anao afa-tsy mandat anankoroa ihany izany hoe raha ohatra zany ka voafandrika ny mpanohitra amin'izao hangataka anao lalam-panorenana vaovao dia namany mametraka azy eo amin'ny toerany 3e mandat indray satria ny arahantsika mahita fa na ny fitsarana avy momba lalam-panorenana na ny seny dia anisany azo heverina no raitsy fomba koa amin'ny fampandaniana azy sy ireo olom-bofidiny hatramin'izao. Ankoatra izay nasiany ity mpanao politika ity resaka ihany koa ny mahakasika ny fandaniam-bolam-panjakana izay tsy tafiditra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana sahirana ara-bola ny fitondrana noho ny tsy fehetezan'ny fomba fitantanam-bola sy ny tsy fisian'ny mangarahara eto amin'ny tany sy ny firenena ny famerenana ny fandiniana ny teti-bola 520 rahateo tsy nisy. Ny famerenana ny fandiniana ny teti-bola 520 rahateo tsy nisy fa nolanina fotsiny ho hiatran'ny fanehoan-kevitra. Le fomba fitantanam-bola eto amintsika mihitsy no manahirana ny fisiany tsy transparence fa fangararana eo amin'ny fitantanam-bola zany dia tena mahazo toerana ngeda be mihitsy ka raha antsika mahita ny fahasahiranana rehetrarehetra mahazo antsika tsy mahagaga raha ohatra ka misy vola tsy voasoratra anatin'ny teti-bola mety avoakan'zareo satria ny rahantsika nahita fa tsy nisy ny famerenana ny fandiniana ny LFI teo ny révision dikan'izany zany misy zavatra kototo be deaibe mipetraka eto amin'ny tany sy ny fanjakana ireny zavatra ireny mety ho teneny fotsiny amin'ny resaka ménagement budgétaire fa raha ny tena marina dia mihoatra ny fefy ny fandaniam-bola amina zavatra hafa nefany hitatsika fa ny fandaniam-bola any amin'ny fampianarana ny fandaniam-bola any amin'ny fahasalamam-bahoaka tsy dia misy hitatsika hoe misy vokany ahoana koa. Nitondra ny fomba fijeriny mahakasika ny vondrona telo tota ihany koa ira miara-manana Jean Pierre tsy azo heverina ny fiaraha-mitantana ho ity mpanao politika ity satria raha ny mpanohitra no ahazo toerana eo amin'ny fitondrana dia lasa mpitondra izy fa tsy mpanohitra intsony ny politika efa tsy mandeha amin'ny laoniny ihany anefa no iaraha-mitantana eo. Tsika tena tokony hazava tsara fa rehefa ny mpanohitra ny tafiditra anaty fitondrana dia lasa mpitondra izy fa tsy mpanohitra intsony. Raha miresaka ianao fa fiaraha-mitantana rehefa tafiditra anaty fitondrana ianao dia mpitondra fa tsy mpanohitra fa ny mpanohitra any ivelany fitondrana foana. Ny dikan'izay raha te hamelo-maso an'ity fitondrana ity ianao dia miditra ao anatin'ilay fitondrana ny havana kely fotsiny dia hoe raha misy accord politique manokana mihitsy atao zany izay angano azo eritreretina hoe fiaraha-mitantana nefany rahantsika mahita fa raha izao fahavazan'ny firenena zao tsy voavahan'ny fiaraha-mitantana ntsony ny olana fa fanarenana kapobeny satria izay fiaraha-mitantana izay dia milaza fa ilay politika n'ilay filoham-pirenena ihany no iarahana manatanteraka zay tsy politika efa tsy mandeha mihitsy tsy azo eritreretina zany ilay fiaraha-mitantana raha. No mafisiny ity mpanao politika ity fa tsy misy mizotra araka ny tokony ho izy intsony ny raharaha-pirenena amin'izao fotoana ka mila mandinika ny fitondrana sy ny mpiaradia aminy ho hiatran'ny fanazavana. Vaovao-ny tranga am-piaramonina toerana matetika ahitana trangana fanolanana ny eny Mendriklovana komina Alasora hoy ny fanazavan'ireo fianakaviana manana zanaka niara-ny fanolanana. Efa notazony zandary ao Alasora lehilahy iray voalaza fananolana saingy ireny ireo fianakaviana fa mitady anao kolikoly ka manao antso ireo fianakaviana mba hizerena akaiky ny raharaha fanadihadiana. Tovovavy kely miisa 3 eny taona 2 sy 7 taona iray no niara-ny fanolanana teny Mendriklovana Alasora raha ny fitantara ny fianakaviana izay efa nametraka fitoriana. Raha ny resaka mandeha nefa dia mitady lalana sy manao izay hevitra rehetra ivoahanao amin'ny zandary Alasora ny tovolahy voalaza fananolana. Manoloana izany dia miantso ny tokony ampiarana ny lalàna ireo fianakaviana izy telovavy, miantso ny tsy isian'ny kolikoly manoloana ity raharaha ity hoy ireo fianakaviana. Raha ny tatitry ny mpitsabo dia efa simba tanteraka ireo zazavavy kely niara-ny herisetra. Fangatanay zany mba arahana maso akaiky le izy
fa tsy hoe manimbanimba zanak'olona ianao dia votivototra fotsiny ihany. Zay zany mba angatanay fianakaviana mba arana maso akaiky le izy tsy asiana kolokolo, mba tsy asiana mba atao zany zay mba famarinana zany dia tokony mba atao fa tsy tokony atao amin'izay le izy. Le zanakay efa hitanay fa potika ny ao aoriana, potika ny ao aloha, efa dokotera moa efa nanamariny. Dia zay zany mba fangatanay le izy mba arana maso akaiky le izy fa tena ohatrany tsy mety le izy mba asolo le kolokolo. Dia izy zany efa voasambotra tany aminay tany Amendrik'Olivana. Izy zany hiatratra amin'ny fisaram-bahoaka fa misy zany le mpiara-miasa aminazy manakana anazy, tsy haiko hoe niara-nanao an'le izy ve sa ahoana. Dia rehefa tonga taty amin'ny gendarme taty Alasora voaray izy dia tamin'ny maly maraina ihany zay nahita anazy niditra tao, fa ankoatran'izao zay mbola tsy nahita anazy niditra tao. Dia zao zay mba ohatra hoe mba hiveriny eto zany zay dia mba fangatanay zany ametraka an'le fitoriana zany zay dia mifangatanay zany mba hapotra kely eo le olona hoe mbola io izy io, fa zao zany mbola tsy fantatra hoe mbola ao anatiny ao izy sa tsy ao tsony. Le zanakay zany rehefa tonga miasa hono izy miditra amin'ny fito hono izy dia mivoaka amin'ny 12 mandeha misakafo eny amin'ilay Amendrik'Olivana zany. Dia eo zany nakany an'le zanakay hoentiny any amin'ny pilôna any noentiny mangingina manko le eny amin'ny pilôna iny any noentiny fa navonoiny tany ary zany le zanakay tsy hitanay fa efa faty maimbo ny hitanay any noentiny dia any nosikisikiriny. Zay le izy dia mba arana maso akaiky le izy fa tsy mety. Atao reny fitsiriana nataony dokotera Androany moa dia niverina nametraka fitoriana ireto fianakaviana ireto akandrasana ny mety toy ny rara. Pejiny sosialy taoriny loza voajanahary namely ny komina Ampitatafika dia nitondra fanampina ho an'ireo tantsaha voakasika ny komina niaraka tamin'ny fiara-miasa tamin'ireo fikambanana tsy miankina sy ireo mpiara-miombonantoka. Masomboly voafantina no zaraina narana fiofanana ara-teknika sy fanaraha-maso mitohy. Tanjona ny anarenana aingana sy maharitra ny asa fiveloman'ny tantsaha sy ny fiara-monina raha ny fanazavany Germain Omenjanahary Vaisniana. Tsy vitsy ireo tantsaha very tanimboly sy vokatry nitondra dranomafy nitranga teto amin'ny komina Ampitatafika ny volana marsa 2024 lasa teo. Nanjavona tanaty ora vitsy ny zavabitana nandritra ny volana maro. Raha ny vokatry ny fanadiadina nataon'ny komina sy ny fikambanana tsy miankina mpiara-miasa dia mahery ny 70 isanjato ny tanimboly ato amin'ny komina no simba tanteraka. Vokatra efa antomotra ny fijinjana azy ary hatramin'ny trano fonenana no rava-sipotika mba ahafahan'izy ireo manomboka indray amin'ny asa fambolena. Izay loharan-karena sy antom-pivelomana lehibe ho an'ny mponina eto Ampitatafika dia nizara masomboly ho azy ireo ny teo anivon'ny komina ka ireo solotena esapoko tany no nandray izany. Fotoana fiotarana fanakio ioto moa ireo tantsaha ireo no vaky ny fefilo ny dikan'izany zany dibo-drano tao daholo ny fambolena. Dia rehefa dibo-drano ny fambolena dia nahatsamin'ny masomboly ary efa tsy nanana intsony ireo tantsaha ireo. Dia tatsorika ho an'ireo tantsaha ireo vokatsy ny hoe fangatahana taty amin'ny ben'ny tanàna ny fitarainana maro dia nanapa-kevitra ny komina Ampitatafika hoe hanampy an'ny tantsaha. Tsy ireo masomboly ireo ihany fa nisy ihany koa ny fiaraha-miasa tamin'ny mada compost, izany hoe hofaniny le olona ireo amin'ny fampiasana compost amin'ny fanatsarana ny tany izay matin'ny tondra-drano sy ny matin'ny fambolena tsy nanaraka nampiasa zezibazah taloha. Dia nampianarin'ny nisy fiofanana nataon'ireo tantsaha ireo miaraka tamin'ny mada compost dia tatsoroka ihany koa ny komina Ampitatafika amin'ny fizarana masomboly voafantana mba ahafahan'ireo tantsaha ireo miverina ny fambolena indray amin'izao fotoam-pambolena izao. Mialohan'ny fizarana ireo masomboly dia notolorana fampiofanana manokana ireo tantsaha izay mikendry ny anomezana fahaiza-manao mivaingana ho an'ireo tantsaha ireo. Ankoatry ny fanarenana vojomaika dia mifandray amin'ny tanjona lavitrezaka hoy ny lefitry ny ben'ny tanàna eto Ampitatafika. Dia zany hoe fiofanana atao mada compost io zany miaraka amin'ny masomboly miaraka amin'ny komina dia isy ny fampianarana sy fanaraha-maso atao amin'ny komina sy mada compost amin'ireo tantsaha mamboly ireo zany na ara-teknika zany na araka ny fanaraha-maso hoe nampiasaina amin'ny tena izy magina ve ny masomboly. Mino aloha fa ahiatsy evanana izy le fitenenany tolo fa ireo tantsaha ireo dia tena atokisan'ny komina Ampitatafika hoe tena ho tonga soamantsara ary anatanterahana an'izany fambolena izay ny fanarahana sy nanaovana fiofanana izany ireo masomboly voazary ireo. Nilaza ireo solotenan'ireo tantsaha fa rava tanteraka ny fanantenany ataorian'ny loza ary anisan'ny tena lanin'ny fahasairanana ny fianakaviana.
zava-dehibe ny etsika fanampiana ataon'ny komina tahaka izao ho iantrano ny fanamafisana. Maresaka avy any ivelan'ny voasazy gadra 7 taona sy 3 volana ny folo breziliana teo aloha Jair Bolsonaro raha nididy mpitsarana ny voaka afikasana hanonga-panjakana no nampanganaka nanamelohana azy avolaza fa nikasa ifikitra amin'ny fahefana ny tenany na dia resy tamin'ny fifidian'ny filoham-pirenena azy ny taona 2024 fanampanazavana. Oui, c'est la fin d'un procès qui tenait en haleine tout Nomelohy ny fitsarana 7 taona sy 3 volana antrano maizina ny filoha breziliana teo aloha Jair Bolsonaro ho malalaka misy no nivoaka ny didim-pitsarana no ny fandrahoana nanonga ny fanonganam-panjakana taorian'ny fareseny tamin'ny fifidianana 2022 no antony dididy ity. Voapanga tao anatin'izany fampanofanana fikambanana mitambasy ny fanaovana ezakana foanana tanaty herisetra ny rafitra demokratika ny fitondrana olona tsy ara-dalàna ary ny fahavoazana nateraka izy ireo tamin'ny fananana ny fanjakana. Etsy ankilany ny hevitra ny filoha amerikanina fa filoha tsara ho an'ny Brezily Bolsonaro ho ny faneho-kevitra i Donald Trump taoriany didim-pitsarana. Ity didy ity dia dingana manatantara amin'ny ady amin'ny fanjakazakana sy fiarovana ny demokrasia ao Brésil. Alessandro Moraes, à la sortie du tribunal, l'avocat de Jair Bolsonaro ne s'est pas exprimé. Il a simplement dit qu'il voudrait que son client purge sa peine à domicile en raison de son état de santé. Fankalazana mariazy tany ambany ranomasina trano fisakafoanana moderna maka endriky ny trano fivoahana VGN sy Moana mpivady mpivarotra dité sy mofo na vita ny tety firenena 2020 ireo no tranga efa kely entiny sara anjaratiana amintsika atao anatin'ity fanadihadiana ity. Hafakely tena hafakely tokoa ny anireto mpivady ireto. Tany ambany ranomasina no nanaovan'ny fankalazana ny mariazin'izy ireo. Tsy hay hoe stylo, taratasy ary gâteau ariary-porofo no ampiasainy teto fa dia vita soamantsara izany. Pro moderne toilette ny zava-drehetra dia maka endrika gabonesy any Taiwan misy trano fisakafoanana tsy tony mahazatra sady miteraka resabe dia ny restaurant moderne toilette izany. Ny seza ao amin'ity trano fisakafoanana ity dia ilay fipetrahana ao amin'ny gabone. Ny lovia dia miendrika WC kely na bidet. Ny kaopy dia miendrika fipipizana urinoir. Ny sakafo moa dia atao mitovy endrika amin'ny ity. Hitanao ve ny misakafo ao? VGN sy Moana mpivady mpivarotra dité sy mofo ny tety firenena 2020. KRVJN raika amby 70 taona sy Moana vadiny 7 taona. Dia nitantana toeram-pisakafoanana kely tany Kochi, Inde. Tao anatin'ny 14 taona nitsidika firenena 2020 mahery izy ireo ka anisan'izany Rosia, Frantsa, Egypte, Arabie Saoudite, États-Unis, Italia, Autriche, Israël, Malaisie, Singapour ary Angleterre. Ahoana no nanaovana izany? Isan'andro izy ireo dia nanangom-bola 5,000 ariary tamin'ny fivarotana dité sy mofo, fivarotana somary tsotsotra ihany. Nindram-bola kely tany amin'ny banky ihany koa izy ireo ary nivarotra firavaka volamena mba hantanteraka ny nofinofiny. Manam-porofo ny tantaran'ireto mpivady ireto fa na dia kely aza ny loharanon-karena rehefa misy ny finiavana sy ny fitiavana n'izao tontolo izao dia afaka mamindra tendrim-bohitra. Ny tenin'izy roa ireo matetika dia hoe te ahita izao tontolo izao izahay. Izay ihany no faniriana. Tapitra ny fampahalalam-baovao tombo-kilasy tongovavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitsindray veloma tompoko.